SARIBAKOLY VORI-DAMBA. Fizarana voalohany amin'ilay tantara mitohy nosoratany Lolona Rarilala. Saoly Rakotonanahary no Beby. Christophe Rabearmanana no Kalita. Sofaniry no Bao. Ralala no Naivo. Nanja no Solo. Mandray feo Mamy Arivony. Mandrindra ra teknika. Aro Manatontosa. Nanja ra Zavindrakoto. Andro voalohany. Dia ahoana ry se Kalita? Inona ny vaovao? Manaona ny tokantranao? Firy zao ny ankizy? Ny vaovao ve? Be dia be a. Zany Firy taona tokoa zao tsy nionana ny tso be vaovao e. Fa mety tsy ho voatantara daholo a. Tsy vao 10 taona zao tsy nionana. 10 taona sahady e? Ie. 10 taona koa no nanovana ny raharahanareo. Tamin'iny le nahemitra indray andro ny diako any Dego satria tsy zanaiko se raha tsy zany vavolombelona tamin'ny soratrareo. Ay moa tamin'iny nionana farany. Nanao velomany lava izay. Nalala ny sotra ny latoko ve? Tena mbola safinoniko ny hafaliana mihitsy se dia tsy nahatadidy a. Mambaby vadiny seny tsy nanaiko fa tonga dia nakakatao ahy. Zao vao tadidiko letsy a. Le mbola nihira tery aloha iny izay dia gaga fa tsy nihira tampoko mambabo fa nilozany nanome baiko anse. Dia tapaka tampoka tokoa ny hiranareo. Efa saika andeha manko aho no nanofahofatanana anareo fanaovam-beloma. Dia tsy maintsy nijanona ny andro kely satria mambaby vadiny se nanao baikimona hoe andraso aloha. Ay moa ela tokoa ny vavolombelona tamin'iny ko. Saika tsy nanaika aloha fa zany no sisika satria tsy nisy nanaiko ireny eritreretiko atao vavolombelona. Ay fe efa tsy nahita olona se vao nisambotra nefa andro volamenanareo iny. Ka elangy ny namako akaiky e. Sady nama mambabo. Eny e. Efa lahatra zany matoa zany voafidy. Saika tsy nanaika fa zazo lazaina ho mbola tsy matotra satria zokiny se 3 taona monja. Adidy lehibe mandritry ny androm-piainana nge ny fijoroana vavolombelona amin'ny fifaneken'olon-droa hivady zany. Esy zay manao somi fotsiny koa ve dia efa nahazo iofanana mihitsy aho taloha kely n'iny ka. Reny vavolombelona fanambadiany reny dia tokony ho akaiky ireo mpivady ireo ary tokony hifanoro hevitra amin'izy ireo foana na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ary afaka manoro hevitra ihany koa raha hita fa tena mijaly ny ray. Manasaraka ve? Manoro hevitra ho aho fa izy aloha ny tompo-tsafidy. Ay ve. Ary tsy dia fantatro loatra zany a. Saika tsy nanaiky koa tamin'iny dia mbola misy antony roa e. Inona avy letsy zany? Voalohany aloha dia voaingana loatra ny rahanareo tamin'ireny satria vao 3 volana monja. Faharoa dia mbola kely loatra se satria vao 20 taona monja nge. Azo lazaina hoe tsy naharay lamba raha vao nahita amin'ny mambabo e. Zany very. Mambabo tokoa moa ny anarany io. Tena babony dia tsy nanaiky andro kely akory. Raha ny sitrapon'ireo ray aman-dreniko tokoa dia tokony amin'izao taonako izao hony a na ao ariana kely vao hanambady a. Fa hono ahy e. Ela zany zao efa manambady aman-janaka. Mbola miandro ny anjara. Fa efa vonona aloha raha izao no ora. Zany ve letsy. Mahita olona mety amin'lahy. Hinarany mampome amin'izany e. Tsy azo atao be tatokoatra izany ny fanambadiana ary se. Firy ho any zanakareo e. Raha ny fahamaizany se dia hoy ny eritreritro tamin'ireny hoe tena hiteraka isan-taona mambabo. Mamely mijaza ve se tia mbola ohatry mibany kely ty foana. Zany ve letsy. Tena mbola bandy kely ve ny fijery ah. Tena zany mihitsy e.
tena mbola manana chance zany. Ohatra manana chance ahoana? Eny e, mety aloha le miteraka aloha dia avy eo manabe dia miaraka antitra amin'ny ankizy. Ny ankizy ange tsy mbola misy e. Ohatra zany ve na dia ray aza? Mbola tsy misy tonga e. Sady soa ihany. Ahoana? Ny hoe mbola tsy tonga aloha tsy maninona raha ny safidiny mbola tsy hiteraka nareo fa mbola nanomana izay andraisana azy ireo. Fa ny hoe soa ihany zao letsy tsy hoe ny safidiny mbola tsy hiteraka izay fa tsy nety nitera-jazy mambabo e. Izy mozatra kely iny koa ngamba. Mbola tsy fotoana ny fotsiny fanahy izao aza vao manomboka ho ahy dia tsy mbola tara. Fa hono ahy nga tsy dia salamy mambabo? Tsy haiko na salama izy na tsy fa sady tsy nesako saina e. Efa nisaraka koa nge zay e. Efa eo an-dalan'ny fanaovana divorce. Zany ve? Ie. Sao dia mbola mivazivazy amiko toy mifanao ihany se ty? Tsy vazivazy letsy zany tsy nifanaraka dia nisaraka e. Niala tao amin'ny trano nofainay zay dia samy namonjy ny ray aman-dreniny. Zany hoe maika niditra dia maika toy izany koa nivoaka. Zay angamba no azo ilazana azy e. Fa tena ninona tapaka teo e. Mbola mitoy ihany angany toetra ny seadalam-behivavy ity. Dia mbola mampirafy ihany. Za kosa aloha tsy mba nampirafy zany efa nisaraka tamin'iray foana vao niditra tamin'ny hafa. Fa morana n'olo aloha e. Fa tsy toy izany kosa tamin'ny mambabo matoa vao nahita azy dia nidroso tamin'ny fanambadiana. Dia raha nisy aza ny olana dia tsy mba niala nenina ny tady ny vahaolana rehetra akory ve? Efa natao mihitsy ny ala nenina rehetra e. Toetra amin'ny mambabo aloha dia tena tsy nandesy fanantenana fa mbola mambabo hatramin'ny farany. Fa ny bika manendra dia tsy nisy ezaka mihitsy nefa vady ka jerijery e. Fa ahoana? Olona tsotsotra mahafatifaty iny? Ka tsy mba nanaraka amin'ny fandrosoana e. Tsy mba ohatry ny trano be Antananarivo angeo ka izay mahavita aloha manenina fa azo amboarina tsara e. Amin'ise zany dia fandrosoana ny nanariany se ny vadiny se. Izy mirahavavy. Salut Manao ny kalita, zao vao mifoho. Tena miadan-dratsy mihitsy Bebo dia tsy miova amin'io toetra masika io foana. Ohatry ny hoe mbola tsy taiza izany fa samy mbola tato an-trantsika e. Fa elahy zany dia tsy mieritreritra ny apody vadiny lahy mihitsy. Dia ravarava toy izao zany ny fanambadiana maika. Ampody vady? Ie. Amin'ny herina mambabo ve? Vao mieritreritra azy milezodeziko iny araha dia tena tsy te hierika. Vao mivoaka ny trano anefa dia vehivavy mafatifaty be dia be no hita. Izany no mahasondriana ny lahy. Hita mihitsy hoe mbola tsy matotra. Avy aloha koa mambabo ahita ny anjara masoandrony. Misobady tanora elaka manome anjara ho an'ny hafa. Izy koa aza matikambo be nge. Ka hoe ataony divorce dia manome pension alimentaire dia tsy mila an'izany ao izy fa mahavelona ny tenany. Sady efa tao miasa onikalaniko. Nidesaka tamindria nga izy. Le namako izay ny tantaran'izany fa tafiditra ao mpiara-miasa amin'ny zareo ongy. Izaho koa no andany fotoana iresaka amin'iny. Ary ny izany koa ki dia makahala mambabo foana. Zao bavintsika nge iny e. Toy ny raha vavintsika ihany zany. Ese ndrino namany. Eto koa moa karamaso ny sarahanareo. Ka sady tsara fanahy kosa nge ki mambabo e. Izy koa aza tsara tarekely sady tsotra. Tsara tarekely? Ie. Mandray lokomena aza mampatahotra niniko. Dia ny fitsarandry olona kosa zany dia miankina amin'ny ositra ivelany. Ny toe-panaky ny tokony haren'ny vehivavy Ka tsy mbola nisy nanao fifananana mihitsy hoe isafidianana izay vehivavy tsara toetra maneran-tany kia. Toa misamboara varadaholo eky ny fiheverandry ny fiainana izany ry bao
Iko mihitsy no avindry ity. Ka eritrereto kosa angeky efa hoe lavelona no irina dia mety mbola isimpolo taona zany ny raha ankalita sy mambapy miaina dia hiaritra amin'ny mambapy mandritra an'izany ve izy? Ahoana ny fahitandrean'ito zandrikelin'ry ito ry bebe a? Tena mba raitra ve? Mifitafiana ve ny tia ny laolasainy? Tsara. Ary eo hoe mikisakisa ty. Fa maninona misy maloto angano sofiko. Tahitrako ny veriko nanao kavony la. Reny kosa aloha dia tsy mahataitra So ihany. Fa hoana maika be ngahy la? Mbola afaka mijanona ora ray fa tsy voatery hiditra aloha fa mba efa olona ambonimbony ihany aho ampiasana dia hitovy amin'ireo mpiasa kely tsotro ireo ihany ve amin'ny tsy maintsy hamonjy lery fa mifanatsana lera fidirana ve dia apidina mahambony anao ampiasany nisan'iza nge dia samy tokony ezaka amin'ny asany ndry tena zoko marindry amin'izany torohevitra zany tena ezako sy ajaiko maro ny ho asako fa antoko ny fiainam-baovaoako le fiara vaovonge andro any saika ataoko tsy aky teniteny nefa dia tsy arotro fa voalazako andry ihany tsara zany tokony fiangana vaovao zany ny rahanareo sy mambabo indray mambabo ahoana ary tantara efa ny valina zany engane izy ka ho tojo ny anjarany ho azy dia ho verimaina fotsiny ve ny dimy taona ny raha natao atokantrano ka fianarana daholo ny fiainany sofa fa nanomboka aloha zay dia tsy tara loatra eo amin'ny fiovana eny za mba tia hafantatra fotsiny sao dia mbola misy azo arenina fa rehefa tena mahatokony tena anyla moa ela hoe tsy hanenina manjary fampitondra fahoriana eo fotsiny nareo rehefa tsy ambintsony no fitiavana zay angeo le toetra tena tsy afozako andry mihitsy endraky indry itika ary tena ho sambatra sy ho vadindry zany mino aho fa tsy ho diso safidy toa teo ndry tsara be ndramanitra ela zany mba mekely hoe za voatokana ho an'ny lehilahy tiako sa tsy maninona tsy maninona kanefa mampiasa nge tonga dia mahafantatra ho afa-baraka eo ndry ny olona nge mahafantatra amin'ny fahaiza-miainy efa hoe tsy raharahako zany ny olona rehetra koa ve dia araka an'izany daholy ndry ihany moa ioko omeko ndry rehefa aveo fa aleo aloha za nosotra kremy manikiraroko efa andeha ve vao hosorana zany alaka mba hoe mahay fahaiza-miaina raha ilay lahy dia farafaratsy ny androany nosorana dia borosiana fotsiny rapitso dia mangirana tsara amin'izay fantatro mihitsy zany ka fa kiraro hafa ny saika hanaovako dia hitako hoe tia indray metimety tena metsiketsika mihitsy elatyry kalita fa hoaiza aloha elahy nga tsy hiasa fa rehefa miasa nga dia tsy hetsika tokony ho metimety foana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ny fiarako ve ohatran'io dia za no hikomosomosy fa sao dia efa mba misy olo ny mambabo kosa aloha any ary tena mahay maminany ry efa manangasangany fa sa mbola miteniteny sao bediny bebe eo resantsika syndry ihany aloha inona koa ny raharaha ilonan'izany zay mahasoa ny fiainana lahy tao re fiainana mandalo ty ve tsy ararotana rehefa tsy mety ve tsy adaboka indray raha zay kosa aloha ny raikitra tsy adaboko tsony sy zany ihany no tena lafo ny vao nahita amin'ny mambabo zay indray
fa maninona kosa mambabo zany tsy maintsy manangatra foana e. Andray kosa tozony la ho fatindray le olona na de fa tsy tiana aza ka mifatsiarovana azy ny lazaiko fa manangatra fa tsy izy e. Mahafatifaty zay zobavy ry izay a. Ka mbola tsy raikitra akory de efa be resakako ho disy fanantenana eo vao hitotototo hitady amin'ny mambabo. Mialatsiny aloha fa tsy maintsy voatonina foana ny anarany toa olona mbola tsy mifampiresaka tamin'lahy akory ty vaovao. Efa mifampiresaka ary hiara-misakafo zay rariva fa ohatra ny somary miavon'izay izy de zany tsy ahazoko antoka tsara. Asa zao zay ho atao mibeby raha maheno hoe hosoloko le mambabo tiany loatra. Bebe ingena masika aza ninona misafidy ny lamo izy olona tsoponge izokontsika iny e azo vonany enampetsika foana. Efa taitra be iza koa ty mandindondindona ty. Efa sika andeha mafimafy fa le verinao mpanendaka ve? Zany mihitsy. De tsy fantatrao mihitsy zany a le nao nierika teo iny. Ka tsy voajeriko tsara ny endrika eo fa olona ngezangeza fotsiny tazako. Ary tena lasa nahazo aina be ianao a. Efa tena mety angamba ny atao. Inona koa ny mety eo e. Eny e, mba tsaratsara aloha. Tsy azo atao ny teny hoe tsy mety fa sao tena toy izany eo. Ianao koa azy ty mety tsara tarikely foana ko. Zany. Sina vaovao ankoatra ny momba ny kalita sy mambabo. Ay tokoa moa efa mifankahitinareo. Efa nitantareny ianao. Mampalahelo e. Ha, tala mihitsy ny zandriko iny. Ary izy nitako entiny matetika amin'ny fiarana iny e. Azafady fa mafana be ko eto. Tsy aleotsika miaraka misotro ranom-boankazo ery apitery. Sa maika ianao? Tsy maika ka. Zany koa nge mamperikerika teo hoe aiza raha misy malokaloka e. Ndao ary e. Oe, azafady fa adiniko ny nampipetraka anao fa maika nanavatra ny ranom-boankazontsika. Ka za koa anga tonga de mipetraka e. Fangakoa moa izy ty de asiana fombafomba hoe ny lehilahy no misintina ny seza sy manao ampanajana hoe mahazo toerana ianao tompoko vavy. Ka inona kosa moa no maharatsy ny fahaiza-miaina e? Mahafinaritra le mandrehanao amin'le hoe fahaiza-miaina. Azo atika tsara amin'ny teny malagasy toy izany moa ve hoe savoir vivre de tsy tiantsika miteny azy. Kefy zay ny rivotra iainana zao ko. Mianarana aza nge atsona amin'ny teny malagasy fa mifanoratra azy de tsy haitsony hoe teny inona na teny inona fa sady tsy teny frantsay tsy italiana fa tsy haiko tsony. Marina tokoa. Ohatra hoe naivo de soratana toy izao. Aina de asa de a de i de v de o. Aina asa i v o anakiroa. Ataoko an'izany ny anaranao ato anaty finday ako ato. Fefa misy nomako angamoany? Rehefa mamenao ka. Fa maninona raha toa hoe laharako e. Le nima ve? Ay, azafady ary. Tsy miova mihitsy ty beby ty fa mbola tsotra be vazivazy ihany a. Tsy miova ahoana fa zao efa antitra zaoko. Rofina koa no antitra. Aza manaiko antitra zany. Ka ratsy ngely tsy manaiko antitra e. Bebo marina. Fa iza ho any miaraka matetika amin'ny kality iny zao bavy miala vaovao nga. Efa henoko tambo fa mbola tsy niteny tamiko kalita. Ny fehperanao mbo tsy teniteny tamiko sao betiko. Mampalahelo le salahy. Tsy haiko aloha fa raha za zao de tsy ahita olona toa mambabo zany izy. Ka samy manana fisainana io e. De aleo koa samy ana fiainana fa efa samy olon-dehibe. Fa mba manahoana izy zany? Ka inona moa no azoko ambara fa tsy mifijery ivelany e? Tsara. Mety amin'izany. Izay ihany koa ny zava-dehibe amin'ny kalita amin'ny fiainany.
mbola tsy mampandry ny saiko foana ho ary nefa mieritreritra momba ny aina tahako iny sy mambabo a. Tsy mampandry izay ahoana ry bebe? Tsy mety manaiky ny saiko hoe dia rava tanteraka ny amindry kalita sy mambabo. Ka tsy fantatritsika nge izay mety antsarany zareo e. So dia mba afaka ny famerina ihany zareo. Zaho koa aza nge mba malahelo. Ka ianao ary teo vao niteny hoe fa nahita an'izay mety ho zoabaviny vaovao. Ka inona tsony ny anotenina iny io? Ka misy angeny mandehandeha any dia rehefa avy eo miverina ihany e. Sady toa hoe mambabo mihitsy ny tsy mety manao divorce. Nefa dia tena mifankatia angery zareo e. Zany mihitsy angeny nampajeviko any kalita hoe tsy naharay lamba izy raha vao nahita ny mambabo e. Sa ve dia fitiavana tsela-baratra fotsiny? Asa? Nitselatra nampiotana fondray miserana dia izay. Saika tonga dia tokona tany amindry mambabo ange kalita fa neninay tsy nanaiky fa tsy fomba izany. Tena tsy mety kosa aloha izany e. Ka mambabo koa angany ety. Izy aloha dia tena matotra hatramin'izay. Tena izany mihitsy. Dia izany nanao fanaingana ny rarahandry zareo mba handosirana ny fakapana. Ohatra variana be tsika ry bebe. Jereo fa tsy nihetsika akory reto sakafo. Io ny jus ry bebe a. Ranom-boankazo mantsy fa tsy jus e. Sady mangatsiatsika io mampitombo fo. Misaotra fa tena mampetsi-po mihitsy mieritreritra n'iny adalanay iny. Adalantsika e. Tondralahako ange ny fiheverako an'iny e. Sahirana ange izay mianakavy indray mandeha izay e. 3 taona ny vadiana angambany zareo tamin'izay. Fa hoana? Narary mambabo ary narary elaela. Fa raha moa dia hita fa nireraka ary tsy maintsy nahiditra hôpitaly fa tsy nahina-kanina. Ny laseroma sy oksizena mihitsy aza. Ohatray, mba loza koa izany. Tena nila oksizena mihitsy. So ihany fa fotoana fohy fotsiny. Adiny 3 teo eo angamba izay. Dia rehefa ny tsary mambabo a dia reraky ny tahotra sy ny adi-tsaina angamba kalita. Ny ampin'ny firotorotoana koa dia tena torana tsy nahatsiaro tena. Ohatray. Ary nitazomina teny amin'ny hôpitaly koa. Dia raha hevitra tao izy mivady. Mba loza koa izany. Ka nataony neninareo kalita koa ny anarany ko. Izany kalita izany e ka sady kelikely vatana ny kelikely ainy. Ka fahitandry zareo azy tao fohy kely sady mampime kely voateraka hono nanaovandry zareo an'izany anarany izanyko. Ka ny anarana tokoa ange hono manahaka e. Ka fahitana azy aza moa efa toy izany ka nahaka hoana indray. Afa raha atao hoe setra dia mety ho lasa misetrasetra. Ay tokoa moa. Tsy mieritreritra kosa ty. Kalita, inona koa ny ataon'ilay eto? Inona ho any ataon'ilay eto akaiky ny kômôdy eto? Ary inona fialany an-damosiny iny? Ase hoe Bao koa manelingely tsy misy ninninina ty fa mosoara e. Mosoara koa ve dia afenina? Sa misy arety mifindra lahy dia matahotra any amindray aty amiko? Ase hoe azy afenilahany tanan'lahany ange any lahy. Inona koa ny idirany bao amin'izay zavatra ataoko aty ary e. Ny andry ny voakanika. Ka tsy maintsy fantariko izay mahazo an'lahy e. Azo to sary. Jereo ny ty mahaso an'lahy fa toa avy ny tomany e. Fa sarin'izy iny e. Ao e. Ay sary ny mambabo. Ndihana ho andry mivoakany. Fa ahoana e. Tena mbola malahelo amin'ny mambabo anga e lahy. Tsy azo kokoa e lahy ty ka. Omaly miramirana dia androany manjo rehetra. Ampitoy izy rangara zany mampijaly an'lahy. Fahatsiarovana kely fotsiny fa raha tsy inonako. Niary efa zay dia zay. Finona zany no tena nahatonga an'lahy tsy aro tampoka teo? Tadidiko tampoka re le ny ray andro zay e. Tsy nanam-bola zahay. Niainga maraina mbola tsy nisakafo akory aho. Noho ny tonga ny atoandro dia natolo ny any sakafoko. Dia nanontaniako izy raha efa ninana. Zany koa dia anontaniana fa tsy efa ninana ve izy izay? Efa ninana hoy izy fa efa naona dia tsy nahandry. Hitan'lahy zany.
dia toy izany koa ny ariva any ampitso maharaina efa nalemilemy be sady tsempoka izy ny namoa aho hoe andraho le varoanao marainao mba isotroko ny rano fa to reraka be za zany tena tsy ny sakafo izy fa navelany ho adaholo kay sy zavatra tsy misy dikany kay lehilahy eny tsy maintsy ajainy ka fitiavany azy any ribao a tena tiany aho fa efa zao moa ny anjaranay e dia mbola tadidy kokoa le ndray mandeha izay a inona koa ary zany embona sy tsy aby izany avelao any zany fa no avy atrehana ka manjary mifindra ty amiko ny adi-tsainy lahy ka veriko tsy ahivina farany re toy ny hoe ao anaty taratasy ireo fahatsiarovan'ireo dia vakiana farany ary avy eo dia dorana olona venina mandrakizay ka vakio amiko ary zany fahatsiarovana ray zany mamy be koa any ray mandeha izay a dia nahakasy tanana azy teny kosa zany toetrany lahy maninona raha zany mba daroa andehilahy zany dia mifampitady eo tsy eny lahy nga moa le bandy iray niaraka tamiko izay na aiza mivava toy masim-bahoaka teo amin'ny arebusy andray mandeha izay dia nijerijery be ny olona dia nifelako indray mandeha izy dia lasa dia vita teo ny aminay nry ty marina ribao ka za tsy adalainy zaniko dia noho ny fona tamin'ny mambabo azy a dia ny tena indray no mentsiny hoe ny be dia tamin'ny amamoko nefa ho no za tsy tompony tenako tena ty amambabo iny no avy mamiratra ho ampanjinina ka nefy ty fefa tena tsy tsaroa mibaotsony ve ahy za zao ny hevitra hoe tena efa toy ny tsy te halala tsony ribao zany tena tsy tadidiko raha tsy nandinika tsara ako raha tsy nyteny koa ianao nefa ianao tadidiko foana na dia efa niova be azy niova be ahoana koa ka lasa mihetsiketsiky beko hafa le bao tsotsotra sy zazazaza taloha ka zany izy hoe zazazaza efa lehibe dia mba manao izay ampifafinaritra ny tena sy mandreraka amin'ny mason'ny olona koa dia tena mahazo fahafinaretana tokoa ny maso aloha tena lasa mahafatifaty kely ndry merci iza tokoa moa zany hovadininay vo ary efa firy mipaposy meka izy ve mbola samy tsy tonga dolo ireo mbola zaharery zao no an-tranoko fa aizary zareo samy mipetraka any an-dafinareo dia mba mitsidika ny tanindrazanay vo tena tafita zany nareo ko sambatra fangary efa ny an-dafy dia sambatra ka neto ary tsy hita tsony izay iainanako aleoko amin'ny kofoka eto na dia sarotra aza ny eto misy mihitsy aza miteny hoe tokony mba ho vahiny indray ny filoham-pirenena malagasy dia mba miova ko maninona izy raha miala eto Madagasikara dia makazo-pirenena ny velany any rehefa tsy teo tarihiny malagasy dia navelany an-dafy zany mivady manjanaka ko raha lasa mivazahany mivadininay fo aleo lasany any rehefa manaiky alainy fa tsy mbola misy vady aman-janaka izany ary bao mbola manararoatra makafy fiainana mba mandaingy olona sady tavony ny volony toy zao ve tsy misokatokana ve nefa dia efa folo ny tonga dia atao inona dolo ny folo ahoana ny amelomana an'izany nefa vao teo ianao no nyteny hoe efa tsy hita tsony izay iainana eto elano ny safidiko ahoanako dia olona siahana dia manatona ve ny ateherana amin'ny fiainana mba fomba afiteny zany fa naivy mihitsy angamba ny tena mbola malaina no fepeziny tsy mba tia tsotsoy ny mivady mahafatifaty sy ny zaza tongadonga hoe papa ary to za foana aloha ny resaka ibao mahafatifaty zao rovina no hitatana zaza tongadonga hitsenan'ny papa mbola tsy misy papa ho tsenainy so dia ry kosa ariny tsy mandre lesioke sa iandry sivavy vao hiary manatona naivy koa mahay miresaka ka mitovy anka itsika azy baoko tsy aleo ve ahoana ary naivo
Tsy aleova eo azy samy manara-po amin'ny fahatany rany. Mandro soletsinay voa. Ohatray, ay ve kality? Nareo mijonjona fotsiny dia tsy mahita ny namana. Ka tsy hita le fiainany. Tsy ahafahana mampiadan-tena amin'izao fa mila mampirotoroto foana. Ohatran'ireny olona efa mamelon-janaka 5 ireny ny rangako. Ka na 5 ny zanaka na ray na tsy mbola misy dia tokony an-tany lany fotoana. Rehefa mbola salama sy matanjaka dia tsy maintsy mandeha aingany. Rehefa marary ve tsy akainy eo mpandriana ihany. Dia inona vaovao Rakalita? Inona ataonareo eto? Miandry lera. Aleo azy zany ara hipetrapetraka amin'izay etiko. Ay ve olona tsy maika akory. Ka hitady toerana malomaloka angeny na maika teo e. Semba nahita alokaloka metrahana fiara. Mandro soa raha-ty anatiny. Misaotra risea. Mangatsitsigery ato. Sady manimanitra madio be koa. So dia androtony fiarany sety iza. Andraiky io se. Fa nahoana dia mihafahafa toy izany. Tena mahay naroko. Mahay mankafy fiainana manko e. Ka fiainana mandalo ty ve tsy ararotina raha misy ihany ny azo atao e. Dia rehefa te hitsirika zany se dia mitondra moto. Tsy misy moto zany tsony aka. Efa namidiko. Ay, tena mandreraka be ny momba ny alatra moto amin'izao ko. Nisy namako izay manko teny ampandehanana teny na hatsiaro porotra. Nahita sisim-bozaka dia navela teo amorona arabe ny moto ary navela teo ambava ny lakile. Na eny feoana moto naneny vao niherika dia sady nanidy bragetiny na nienjika sy ny antsoantso ka aiza tsony tsy tapopoka. Mba loza indray zany. Tena mirongatra mihitsy ny alatra moto ankehitriny e. Fa avaty ao any resaka. Avaty io ary. Iza ho ahy miaraka amin'izay matetika amin'ny fiara iny. Vehivavy. Ay ve. Ino solo mambabo. Solo no anarany. Solo? Ie, fanatrisehanga. Sa hafa ve le anarana? Ka anarana malagasy madiodio. Saingy mifono evidalina teo amin'ny tolo. Ohatra hoe solon'ny zokony efa maty na solon'ny ray amin'ireo ray aman-dreniny. Ka mazava zany fa solon'ny mambabo e. Engany ka tena solo azy na dia samy manana ny toetra manokana aza ny olona tsirairay. Mahasolo izy ka mahafatifaty ange izy sady mahay fahaiza miaina. Afa-po mihitsy Dia mirary soa anareo zany mba tsy ho lefy ny tsara rehetra hitany seho aminy. Ary engany eny lesiko izay tsy hitany se mba tsy halalina. Satria tapitra amin'ny fotoana ahafahako mipetrapetraka ka aleo andeha amin'izay. Saotra fa nahazoazo aina teto. Andeha ve lahy? Raha mba mahandryandry kely fotsiny angela dia hita azy fa ho avy eo izy e. Mbola hifankahita foana ihany zany zay fa aleo zokony ao ariana se. Mirary soa anareo e. Eny ary ary mba asehoy anay amin'izay moa izy ho raha vavony solo e. Aza matahotra fa ho avy amin'ny fotoanany mety e. Bonjour solo. Manao ankalita? Mandro soa e. Efa iodina any aho movaravarana. Misaotra. Mahafatifaty rindry izany a. Misaotra. Aiza moa zao zao sika e. Aiza ny tianao? Ianao ihany manao mifandaram-potoana. Sa ho any aminay? Tsy tamboka be ve? Efa nampiomana antao aminareo ve ianao? Tsy mbola nampiomana aloha e.
fa azoko antsona amin'ny fondainy any an-trano hoe ho avytsika. Dia ho resaka finday foana ve na tonga antsika hiaraka azy efa tamin'ny alalan'ny FB? Dia maninona moa sika samy tsy nisy diso fanantenana rehefa nifankahita, samy araky ny nanam-pozana azy. Zaho kosa aloha raha vao nahitanao mivantana dia tsy araka ny nampoiziko fa ny ratsy no ny tao amin'ny sary azy zany. Fa nohatra amin'izany ka zany kality izany izao dia noheveriko fa tsy olona bikana sy mananendrika toy izao. Noheveriko fa namboarina ny sarinao tany amin'ny FB. Tsy mba mpamitaka kosa. Fa mety ho any amin'ny toetra angamba no mitombina ny ayahako. Oy teo angainao matahotra no voafitaka. Tsy matahotra fa rehefa tsapako mamitaka ianao dia mahay miova manaraka izany koa. Mahafinaritra mampiady hevitra aminao ka. Ary raha ho any aminareo tsika? Tsy mety za mihitsy mbola tsy niomana. Mila miomana daholo moa zany. Fa so heverinao hoe kitotoa aza amin'ny fiainako na dia tao anaty FB aza mifankahitantsika ho namako tsotra ny nanekeko iona taminao nefa eny nanaro mifoto-kevitra nitsoroky ihany aza matahotra fa tsy hanenina ianao za indray dia tsy mba manenina amin'ny fanapahan-kevitra niraisiko izany ka fa rehefa tonga ny tsy nampoizina dia tady vahaolana. Tena mahafinaritra aza ny fomba fiainanao zany aiza re zany tsika izao tena tsy misy programa matotra voaomana zany efa tapitra teto ny fotoana nataoko iarahana taminao androany ka aleo andeha amin'izay fa mbola betsaka ny ataoko. Aikozy ka niary efa izay dia izaiko amin'ny manaraka indray. Tena mba loza koa zany marina nefa mba mahafinaritra ny fombany. Ndao arenao ateriko atero eny amin'ny grande surface akaiky eto ary ka maninona raha miara-metsy ianao tsika? Kojakojam-behivavy no jereko ka menatra raha hiaraka aminaoko. Iza kosa Andraso reto ary misy vola sao ilainao efa niomana ange ahy anapio an'izay ihany re. Misaotra andao ary fa sao taraiky raha ndringa mba ary bebany nahitanay vo fa naninona kizy? Tena niova be kizy niova be? Niova toetra sa niova bika? Toa ny toetra ny taloha ihany manko ny fahalalako ny toetranko. Fangandry efa nahita azy dia efa nresaka taminy dia efa mifankahita izay dia nresaka dia efa naninona koa ny tindry ho fantatra efa nakany autographe ny ve? Ka dia tsy mba nitantara amiko akory ve kindry taitra be afa lasa bogosy kely izy dia ina nresahanareo? Nresaka fanao amin'ny mpinamana efa ela sy tsy mifankahita dia nresaka momba ny fiainana ankehitriny. Fa ono marina ve fa mbola tsy manambady izy? Ny ono fa inona ki ny antony? Olona bogosy kely iny ki sady toa manam-bola. Tena tsy haiko aloha izay antony sady tsy nanadiady be loatra an'izany fantatra ki ny antony toa mahaliana be andy koa izy zaniko fa nga sampony naivo raha mbola tsy nanambady amin'izao fotoana izao ka efa lera kosa anie izao ny antony aki dia mbola tsy nahita vehivavy mifanentana amin'ny sy ampiasany volana izy fa nga efa nilazainy indrindray ny antony dia mody manatsafy eo ndry tsy niteny izy fa fantatro ary etsika ki za sao ndry dia manam-pitiavana azy sao dia mba efa nitory fity tamindry izy. Ny hoe nitory fity aloha mbola tsy fa raha hoe mbola manam-pitiavana azy dia mbola tsy nanontany ny foko tsy hoe misy antony ve vao afaka manontany tena toy izany ny olona indrindra fa vehivavy?
nisy teny hafahafa saika iny teneniny hoe ahoana saika ho teneniny manko e dia nitapahany indray manana fanantenana kiza tsy azo kokoa izay tiandreo lazaina mety iny angamba ny sotandry fa tsy hijanopotsi ny amin'izao trondro be iny veky baoa fa ahoana kosa ny eritreritryndry izany e aza dia sasa loatra kia tsy misy vehivavy mangatapady izany ange aiza koa ny tonga dia hoe angatapady e na ny vehivavy mitory fitiavana koa aza tsy mbola azo atao koa izany ka sady tsy hitory fitiavana ne any tsy angatapady e nindrika mambikako aloha mahatsaraiko dia voasitona ny taovam-pandrenesana ray any aminy dia maso izany ary tsy atoran-dry fa maso dia mifandray amin'ny saina izay afaka ny anaitra ny fo manao atanatohatra kia jereo tsara raha ny zanatohatra sao dia efa tonga ny tampony voahitsingidiny ao marina mody mamony sofina mihitsy ry naivy izany no everiko fa misy ekotera ny sofinao roa ko raha tsy teo fatiko anampitsofindroa ty amin'ny arabe manaona aloha ianao ry bao bonjour naivo saka folaka mihitsy ny tongotro tamin'ny fiazakazana ay jero ty avakiraronao raha ny anjera tamin'iny ianao aloha dia tsy folaka fotsiny fa tapaka mihitsy aza miteniteny foana tena mbola sepotry ny azakazaka mihitsy tsy manaiky raha tsy etin'ny lahiry amin'ny pizeria iry sotro jus andao ary zao raha iny rano ny tavoangy any an-tanany iny misotro jero efa tonga dia tatatatany ery aloha moa dia arahana monjany fa tena naharary angambany tombo mipetraha ianao fa aleo komandiko ny jus mipetraha aloha dia hojereko atao anatin'ity izay ho komandiny ozy ty so ihany fa mba misy vola ty amiko mba ataovy takosa jon'orina aivo vo sambana angetsika ny tafiaraka e sa tsy tiany lahy eny ary fa dia efa mitongery koa say kely tsy azo atsony ianao amin'ny manaraka fantatro ny sombo tantarandramanga malefaka iny dia ianao ve izany ray mipetaro ankose ary izy maharaka tsy mitovy amin'ireny koa sika vetivety ihany no dia ho tonga ny sakafo akia le nafarantsika ay ahoana afaka ny avy izany ianao ie afaka fa misaotra efa tafiditra tokoa ve dia tsy ho afaka ihany na dia atao hoe aretim-be azy sady miaraka amin'lahy ay mitovy amin'ny hôpitaly izany tony toerany tony fa za kosa aloha tsy mahay misalovana ny asany dokotera izany andray mahafinaritra izany no ambao izany izany fikojakitsanana io ve tsy tena manahirona apetraka fotsiny io ka voazongalange io e ay koa ve misy an'izany ie ary ny volondry ve tsy tadidiko tsara fa to tsy lava be toy izao tamintsika ny eo nafarany vo tsy ampiray volana izay ay faly be eve lamba mandinika ihany e ie foy mihitsy ny tena voloko fa solovolo io ahoana koa izany nefa atao tsy mba mora mitsoaka ohatran'ireny perika fahity ireny ka misy lakôly fametahana azy io e sady lafo be mividiny efa amina million koikoe lany tao daholo ny vola tahiriko mafy rehefa mba tehanana volo mitopatopy e amina million ve vo mahazo solo volo ie hitako ny malaza be amin'izao hoe misy tsolasy tsy hovavy mpanapa-bolo maninona ho any olombelona raha mahalala onony fa tsy mitady zavatra fanasarotana amin'ny fiainany oay koa za ny fihinanina vohanina maninona
safotafota be ve samy maninona elaza tsy mahery mihinana akory nefa ny ahy efa laniko ka mbola lasa tamin'ilay zavatra sandoka nyresahanao teo ny saikoko so dia mba fotakosiko tony na avokoa mba mahay miresaka tena izy io fa za efa mpihinana nytony dia tony no mofinanareo izay tsy mba mahatakatra nytony rehefa anao na fa mena kely anga aiza koa dia manambany tena toy izany rinaivo a indray fa ngano finanana mena kely manambany tsy hoe fihinanana mena kely no manambany fa ny filazana hoe tsy mahatakatra ny fihinan'ny olonako tondrainga izao ny gote angasy e dia gaga mihitsy aho hoe milaza ho sahirana ny vahoaka nefa kilalao tamin'ny fetim-pirenena teo azy ataon'ny laharanyndro lavidy ka fety kosa nge ny andro e izana anaiky tsy aharaka ny vitany sasany io ka tena tsy azo iraparapana ny fiainana fa aleoko ihany mandeha milamina na dia ataon'ny olona hoe bany tsy afaka azy fa tia ny anjarako teo raha mbola inandry aloha e sa tsy tia indrindry sisako tsy nikakeriko ange io e aiza koa ny dia hoe tsy ho tiako e fa aleo rehefa andefa mbola voky aka sady menatra koa hoe sao dia ataonao hoe tendan-kanina io tsy fiteny no hoe tendan-kanina fa mazoto homana ny fiteny ary tsara ny mazoto fa ny marary tsy te hinana azy mbola ampirisihana nge fa mbola lasa ihany any saiko momba n'le hoe solo solovolo ny solomaso ny solonify aloha tsy maninona fa reny tena mila solony fa le mbola ampiana tsy tena izy momba n'ireo zavatra fosifosy ve dia inona koa no mbola fosifosy misy hafa koa ve ye petsaka izany kosa aloha dia mbola vokatra tsara ny fandrosoan'ny fikarohan'ny sain'olombelona e fa le izy moa zany zavatra apetaka fa tsy misy hoe atsofoka na asisika amin'ny vatana apetaka daholo aloha e apetaka ny volomaso ny lanti apetaka ny maso ny fosifesy misy an'izany fosifesy zany ko ve ka nareo lehilahy mihitsy azahoana milaza an'izany hoe isan'ny kiritaritiavana amin'ny vehivaviko azo lazaina hoe sandoka daholo inge zany renirehetra reny efa fiaino sandoka zany zao fiainan'izao ka tsy maintsy atao izay mahafalifaly rehefa teo ela velona e ny fifaliana nge mahatsara ny fahasalamana e inona koa izao mampimerery anao eo ka mampime ahy ihany mieritreritra le vehivavy milanja n'izao hita mavesatra be zao dia naka sary izy ohatra niaraka tamin'ireo fosy rehetra dia rehefa tonga ny ariva dia esorina daholo renirehetra reny dia volokely sisany eo an-doha ny maso mividirika tsy misy volomaso lavana anakony sady tsy nisy lanty ny volo zarara misy ny pataloha lasany globaka satria niaraka tamin'ny fosifesiny nandrefesana azy tsy teny ve izy hoe dia zao sisa ohatran'ny olona laniny kansera okizay naivy kosa za manodreraka ka rindriangary beby tsy mba liana amin'ireny karazana osoka apetaka amin'ny vatam-behivavy ireny sandoka angandry tsy mba mahafantatra an'ireny e fantatro ka fa tianao miresaka an'izany na nahitra tampoka teo fa iza ny hitanao manao an'izany rinaivo mbola tsy tsikatro satria mbola tsy fantatro ny fisiny ka izany angamba ny tsy nandinihako hoe mampiasa an'ireny ny vehivavy raina tsy nefa dia tokony mora hita dia inona tsy moa ny asany raha tonga dia fantatra hoe misy an'izany any amin'ilay olona e natao amin'ny tanana ange reny e zany marina raha fantatra melo tokoa dia tsisy antony ny fitondrana azy ohatran'ilay famantaranandro mba atao hoe avansa 10 minitra io mba tsy hatara dia isaky mijery eo nefa fantatra hoe izao nora marina ndringa tsy mba liana amin'ireny za tsy tia amin'ny mitakolo izany bao angan ka holiana amin'ireny ka ny fahitako ny ohany angeny na tonga ny resaka e dia nitantarainy adaholo ny fandrosoan'ny fahaizan'olombelona ahita fa resaka nareo hitany ahy dia nenjehany ary tsy nanaiky izy raha tsy nanao gote takosy
takosy Takosy. manala-baraka mihitsy iny raha mba fantatrao manko ny tanjony a nefa aloha tsy tenitenenina fa nay avokoa hoe dia ho azony iny nefa raha samy moa ny lahatra mandro zareo izany le resaka takosy ve le resaka momba andreny sandoka ireny tsy mba makafy fanaovana andreny koa mambabo ary ala mihitsy nytoetran'ny olona tia mamitapitaka amin'izao fotoana izao nefa dia tsy maintsy hipotra ny marina na hoelana ho aingany atserovako an'le hira mimpanan-kato raha izay hoe hafa mihitsy le olona tao amin'ny FB sy ny tena izy dia avy eo le mpisandoka sady avabaraka ny diso fanantenana tadidiko tsara mihitsy ny teny mambabo tamin'izay hoe lasa ohatran'ny saribakoly voridamba ny olona amin'izao tsy azoko le hoe saribakoly voridamba lehilahy marina nefa ka tsy mahafantatra saribakoly voridamba nefa kalita dia tia milalao an'ireny tamin'ny mbola kely sady samy manana izay zibao mahafinaritra aloha mitrotro azy sady malemilemy tena ohatra mitrotro zazakely izany tsy mba toereny saribakoly enjanabe ireny ny fanaovana azy izany a tsy tsy mana vorodamba mivatamin'ny manontolo mba nanabikan'olona dia zairina topetako feny masony ny vavany sy ny eo amin'ny tarehany rehetra dia makako fe mainty koa dia zairina eo amin'ny lohany ho lasa volony dia tena mitovy marina fa mba nahadiany zavatra koa nareo roa saribakoly voridamba solondray hono manasa androany mba hiarisakafony le trano hisakafona aloha tsy nambarany afa za koa vonona amin'izay hitondrany aha dia tsy mba navelany hitondra fiara koa fa alainy eto mety hitondra taksi zany izy koa aloha tena vehivavy mihetsika ary tsy maintsy ataoko sy arahana azy tsy mahatiantoka namela amin'ny mambabo hoe eny vonona ny anampy amin'ny mambabo atafita azy any efa izy moa tonga dia miavonavona le ty inona koa ary ny ataon'ity fiaramangamanga ity sao tsy ho tazako solo sy ny taksiany donc laksona ndray ny mpamiliny ity oay toy solo mandrotsoka alita manao ona salama ary to taitra be ianao ay ve enao mahay mamily fiara ve anga ianao izay vao nahita vehivavy namily fiara sa tsy tokony ho toy ireny tokony ka fa hoaiza moatsika efa hoe any fandahara-potoana rehetra androany manaraka fotsiny ny ataonao le ty zany fitondrany fiara tena mahavoana azo anao ry solokely tena fanomezana lehibe ho ahy ianao ary vonina anaraka an'izay sitraka ao rehetra to lasa saina be ho akalita matahotra angaso adonako amin'ny potona avariko any akady ianao ve dia marina any akady tandrema koa ianao rehefa mamely fiara fa naalika aza misaika voadona anao dia mahazo amiko ianao ka tsy mbola voadona kosa fa saika ka efa taitra be le alika ary natahotra mihitsy angamba za tsy tia mampitahotra zava-mananaina izany indrindra moa fa olombelona tsy fombako izany ka ny mpanendaka voasambotra matahotra mafy aza mbola mampalahelo ako ny andrendray izy zavatra efa fantany ny anjo azy dia mbola taony any tsy maintsy hijinjan'izay nafafa mimpanao ratsy zay aloha fa tonga alohatsika tena toeram-pisakafona mihaja be eto to malalaka be miparking tsy oka tena efa pakatiana amity solo ty ka aizaka fantany hoe aty ambadika aty misy parking na malalaka tsara
sao dia mba vehivavy mpiodina aza nefa za efa babony. Tsy manina fa ny fitiavana mahasarona fahotana maro e, ary tsy maintsy ataoko miova izy. Andraso eto aloha fa kalakiletsy amin'ny réception etsy. Eny are isakafo no atao aty dia akalakile ahoa. Sao dia mba mpanao aferana tova azy tony zay vo faty alary kalita, nefa tsy maninona raha ho faty eo an-tanan'ny olo tiany e. Iny fa nikopaka. dia vonany ho faty koa vela raha zany ny saika iseho tanatra kalita. Aiza kosa matoa nanapaka ny aminay somambabo, ny vidy fiara, nezaka tamin'ny asa dia mba teo velona ary teo velona finaritra. Ko nahoana no anaiky farana ny tampoka teo ny fiainako, na tiako loatra azy izy. Za mako gagako anisan'ny bibikely mpitserina fotsiny moka nefa mitsoaka rehefa misy mitady amoniko ela matanja be io no fatifaty foana. Solo tsy hanao an'izany e, satria tsapako fa tena tia ahy izy a. Ho sambatra ihany ny anadahan-kely ry e. dia tandremo izay so hodiana tsy fantatra rehefa tonga any amin'ny fanjakany lahy ela. Ka miankina amin'ny solo ihany io ko. Aza dia matety mpitsidika be nareo na hoe mimi be loatra fa sao lasa hiporitsaka ny trondro. Ohatra ary tena niova be raha nada zany a. Ka raha hoe efilamindamina kosa ny fiainako dia tsy ho zaranareo azy ho tafita. Amin'izay tsy hanahirana anareo. Raha eno be mangamba izany resaka ela zany. Tena eny koribao a. Fa mba iza loatra ho aza ny solo izany dia isotro ny aleko maty mihitsy ny anadahantsika e. Kiza efa milaza fa tsy maninona raha ny antsy eny tanan'ny solo no anapotra ny ainiko. Ahoana tsara? Baokanjo ny tsy mahazo resaka fa fandidiana tsara no lazaiko hoe tsy maninona raha ataon'ny solo. Solo ony mba tiako hita loatra izy izany. Sady efa ho avy aty izy amin'ny lahady fa mba diovy sy alamotamino daholo aloha ny rehetra rezy mirahavavy tokony haka olona mihitsy aro karamaina sao amenatra. Indray fa nga dia efa foretra loatra tsika izao. Ka ny ain'ny olona raitra be. Raha ampy aza ny volako dia soloko ny fanaka dia averinareo ny volako rehefa lasa. Fa nga ilahy fa tany an-tranony. Ka ny hotely ny tondrahany areny ve tsy ohatra ny reny ny any aminy e. Hita amin'ny fihetsiny koa e. Afandray izany. Aiza ny vahina ry kalita? Toela rery no ato. Mbola lasany amin'ny toalety izy e. Fa inona koa ty atao beby? Fa maninona? Tokapa ry tono no anaovana. Anga tsy misy mihajahaja kokoa e. Kapa tsara be ty ka maninona e. Atao trany ange ahy e. Karaha tsy any amin'ny film ka hoe talon be ny entina miakatra eny am-pandriana. Mangina fa zay solo e. Solo? Manao ry? Petsana loatra koa. Jereo fa ohatran'ny gago solo. Bonjour ianao. Izy moa. Azafady tokoa bao io ary izy no beby. Izy no solo ry izy mirahavavy faly mahafantatra ndriky mialatsiny aloha fa tsy afaka manao câlin. Manaraka manko le fofona veseka so lasa mifindrany aminao. Fa baraka. Mora hita ihany ny toalety e. Ianao koa moa tsy nentina ranako. Ka trantsotra ohatr'izao koa ve dia ho sarotra tadiavina ny WC. Tsy mba hoe hiodina lala tsara betsaka akory.
Ka inona natao amin'ny vahiny iry kalita? Inona tokoa ny tianao ry solo a? Ka tsy mahita ininona eto ary ka aiza moa za misy safidianako. Andao antsika sindriry baoaka an'le biscuit sy jus atsy ambadika atsy a. Biscuit jus? Ie. Tsy manina fa hoako izao. Tsy nitondra brosse à dents manko ahy e. Sady raha hoe hanotsa-bava tsy mahay ara tsy misy lavabo. Tsy le ary ambadika ary saldo. Douche manko e. Ary efa hitandry daholo kay. Ka tsy maintsy manao reconnaissance akia. Azafady hoe iny boky eny aminao iny ry bebo moa. Ay ty. Misaotra. Aleo hoe mba jereko kely ny résumé. Ao amin'ny kokoky misy magazine sy catalogue. Ohatrany tseniny akora ny teniko. Iny fanirika kely fotsiny dia niondrika eo amin'ilay boky izy. Ay mahafinaritra be ny tanany. Tsara be ny bokinao fa misaotra. Zay le tsy tiako mamakimaky fa manjary te ahita ny toyany. Azoko ampandramanao ange io e. Mety hanafatra ohatran'iny fa efa tadidiko ny titre sy ny auteur. Ampy angamb'izay aloha ry kalita. Ndao amin'izay velomy beby. Eny ariko. Mandra-piona ankizy solo a. Tonga va matetika e. Velomy ianao. Ohatrany olona efa hitako izany ny solo iny. Zara ny olona mitovitovy amin'iny. Toa mbola tsy nahita olona mitovitovy amin'iny izany a. Somary miavina izany aloha izy. Afa koa angamba ny fiainana mahazatra azy. Dia araka ny fiainana iny ve kalita? Ka tsy maintsy miezaka niaraka rehefa tsy teo voatsipaka. Nefa toa hatramin'ny mahalemy fanahy fijeriko azy fa menatra amin'ilay hoe samba voaniditra taty angamba izy. F'izy aloha dia mahafatifaty e. Sady ny zavatra eny aminy dia raitra daholo. Tsy hamela ny kalita izany iny fa aiza indray izy ny ahita toany. Velomindry mambabo kely. Olona misaina ange mambabo e. Rehefa hitany hoe fanao atsimo sy avaratra ve izy solo dia tsy mba ampio ny tena izy fa hitomany indray. Adalana ange niezaka ny anahaka an'ilay olona tiany efa tsy tianao tsony. Eno aky. Ikira nakatra ihany ve nefa efa hita fa tsy ampirefy. Iza ny tsy ampirefy? Za indray zao nolazainareo roa amin'izany a. Aza mifanadala fa zary zany efa sorena. Ahita fa verina sahady lahy. Ary inona ny mahasorena? Nataonareo ihany no nahasorena. Efa niteny aho hoe jereo fa kapa no anaova amin'ny bebo nefa dia tsy ny raharahinao. Hitako hafahafa solo no nahitanao. Ohatray, izany ve dia olana? Raha namonjy ny rahanareo any toy izany dia mety ho olana. Fa ny solonao koa angamba na efa milomano aza dia mbola anao talon ihany. Ndrikorbao a. Maninona? Toa piantsana loatra hono fa naninona raha miandro hoe le olona mandray anareo aloha. Tsy azoko koa izany resakareo izany ka. Dia ny WC tany ve tsy nokarakarainareo fa hoe isy vahiny e. Olombelona nginy fa tsy akoho e. Raha tsy misy vahiny dia tsy maninona na voretra be azy io. Taiza koa nisy WC voretra be teo e. Ela rehetra angamba ny tia miaina amin'izany. Eno ary bao. Ny nay fiainanay ezahana hafinaritra isan'andro fa tsy amboamboarina rehefa misy vahiny fotsiny. Dia maninona koa zao raha mba nidiana kadena io dosy io e. Amin'izay mba tsy hita ny tao anatiny. Nidy ange io e. Fa mivaravarana amin'ny makarakara. Fa raha tsy hitany koa izany ny tao dia andaingana hoe misy baignoire anaovana bain de mousse eo aminay. Io ara ny tena saldo satria misy barika feno rano ao. Tena surprise ho an'solo kosa aloha ny fahatongavako aty e. Tsy maintsy hamalifaly azy hanarenana an'ilay fahasorenana tamin'ny fahatongavany tany an-trano iny koa.
Tsy mba ho entiko any an-tranontsony aloha izy leo any amin'ny resto indray izy roa no entina hiara-misakafo ao aminay nefa tsy maintsy ampahafantarina fahaiza-mena tsara aloha ka so fa henoko hoe ho aty amin'ity grande surface ty sy ny reniny dia mba hifankafantatra koa zany zay sy ny reniny tsy mitondra fiara koa fa tsy hitondra ve izy ay io marina ny fiarany leo misakisaka aty amin'ny sisitsisiny aty aiza ihany koa ary leo aloha hijery fonina so mba sendra misy mesazy ato fa nataoko silencieux mantsy ty hoay tsy izy ve iny efa manatona ny fiarany iny dry ary aiza ny reniny fa atao lehilahy no miaraka mitondra entana aminy sa mpiasa ato ve dia tsy hanao fanamina tena tsy tazako ny endriny fa nitodika any dry to mamovaravarana hidirany solo dia nanakatona an'izany ary naka ny toerany mpamily sa manana mpamily ve izy dia hipetraka eo aloha efa fa tsy tokony ho any aoriny andrekako to mitsikitsika ery solo inona ary ty izy ary iny ary inony solo andeha hitady taxi aloha andehanana hodika hoay marina adiniko ny portefeuille fa avy nakako ny firenaka ty dia najanoko teo andom-pandrina sofa mbola misy firena bus ihany ty natolotry ny orange savony Zanta SARIBAKOLY fizarana voalohany amin'ilay tantara mitohy nosoratany lolona rarilala Saoly Rakotona Nahary no beby Christophe Rabearmanana no kalita Sofaniry no bao Ralala no naivo Nanja no solo Nandray feo Mamy Arvony Nandrindra ra teknika Aro Nana Tontosa Nanjara Zavindrakotona mbola